Izay fandeha fiaina. Fa tsy olona mitabataba io no maro anisy. Ka zay olona tena manaiky, matoky fa hoe tsara mafafy no mitetika azy io, aleo hitety. Mitenenina reo maire manapika an'io. Mitenenina reo député moa miteny, vice président izy. Fa manina mangina ny olona izay hisitraka le tetika azy sy fiambona azy. Rehefa tsy tianareo izy alao to aminay. Malaza hoe mafampana Toliara ao. Aia mafampana etoa zao? Fa tsy hitako zao. Mandeha menasy nareo Toliara ao pa? Pandeha mpanao mpitondra fanjakana io. Matoa koa mitondra fanjakana koa, matoa miravaka raha toy koa samby nosorandreniny menake. Avy bakao koa he. Faly miarabantsika jiaby ndray mpanaraka ny chaîne ty vaovao malagasy nivoaka tao anatin'ny fanginana ny ministry ny fizara-pahefana sy ny fanajarenany tany sy ny solomboka Tiniko Roberto makasiky ny raharaha Basidiara izay. Ao izy hataonay hoy izy ny enanandristoena rehefa nareo izy sahy miteny makasiky ny ty Basidiara ity. Zany mampametra-panontaniana ho an'ny vahoaka malagasy indrindra nareo manam-pahefana io rehefa nareo izy tsy mahavita zay manao anazy. Hitantsika amin'izany fa mba raisinareo amin'ny placenareo le izy fomba fiteny ohatran'izany, zany hoe zareo handray anazy noho ny fitiavan-tena zareo rehefa nareo tsy sahy. Hitantsika fa misalasala zany na ny manam-pahefana na ny vahoaka malagasy izay manaiky ity Basidiara ity. Hitantsika fa na ny fanokefitra nataony Roberto solombavamboaka ihany koa fa hoe izy tsy matahotra satria samby nisorandreny menaka. Aiza hozy izy misy zany hoe tena mafampana valaza any vaovaona Toliara zany tsisy an'izany hozy izy. Hitantsika manko zany fanokefitra zany ary harahantsika rehefa avy eo fanokefitra natao ny ministra Nandristoena sy ny solombavamboaka Tiniko Roberto izay. Ary no mamafisin'ny zareo ihany koa fa tombony ho an'ny faritra atsimo andrefana ny fananana tetikasa-pandraharaha lehibe tahaka ny Basidiara hoy Andriamatoa Nandristoena ministry ny fizara-pahefana sy ny fanajarenany tany nandritra ny fandalovan'ny Toliara izay. Ary tsy ireo mitabataba manohitra ireo no maro anisa. No mafisiny manko tamin'ny video fanokefitra nataony toy zay fa tsy maro anisa hozy olombitsy hozy izy ireo manohitra ty Basidiara ity ka mila atsika mitrangana mitaky ihany koa fa atsika no maro anisa satria manaiky io Basidiara io. No mafisiny ihany koa manko ny solombavamboaka Tiniko Roberto fa fitrandrahana harena kibony tany no anisany mampandroso ireo firenena matanjaka rehetra ka vonona amin'ny fampandrosoana ny faritra atsimo andrefana izy ireo mba hisiany ho avy mamiratra ho an'ny tanora. Nivoaka tao anatin'ny fanginana izy amin'izao fotoana tenenantsika zao fa taiza moa ny teny ary teny mafy mavesatra zay nataonao tamin'ny fitondrana ny hera-jaonary mampianana amin'ny HVM zay fa hoe tsy ilaina io extermination io tsy ilaina io fa mamono amin'izao dia karazana hoe mamelona ndray ve ity Basidiara ity. Mampametra-panontaniana antsika rehetrarehetra manko zany. Rehefa nahazo vola zany nareo dia mety ndray zany ity Basidiara ity. Hitantsika fa nanireo manam-pahefanareo dia misy mbola anaty ny fisalasalana fa mitehaka dia eo ihany koa ny manaraka drenirano izy io ane tena metifety izy io ny vola tamin'ny vahoaka ny Toliara sy rehetrarehetra vahoaka malagasy fa hoe tsy mety io Basidiara io. Amin'izao izy dia mety. Zany ve tsy mampametra-panontaniana antsika rehetrarehetra. Andao moa ka raha atsika fanokefitra natao zareo zay ary tsy matahotra fa sady nisorandreniny menaka. Mbola hitantsika eo zava-hisy amin'ny firenenantsika ty fa indrindrindra ny Toliara zay fa tsy raha naiky ireo samby nisorandreny menaka io ary tsy tasasy koa ny vahoaka amin'izao fotoana zao. Ya hitantsika fa ho azo samby tsy ho izy io fa ho eodolontsika rehetrarehetra hijery ny vokany io samby indrindra zay nafafiny fa na ny vahoaka izay taritinareo fa hoe manaiky ny Basidiara io misalasala amin'izao fotoana izao ary aboahinareo babanay colonel Fanampera raha tsy hazo dozanareo io. Zay vao na fatinentsika aboahinareo babanay colonel Fanampera lafa tsy aboahinareo lafa misy raha mahazo azy mbo hitanareo hoe manao akory ny Toliara zao vahoaka ny Toliara zao fa samy nisorandreny menaka avao koa io ka ho hitantsika zay. Azadinao tsara tompolasy tompoko vavy ny miabone na manao zay na manao commentaire afahantsika matsaritsary zavatra izay. Ndao raha antsika fanokefitra nataony solombavamboaka Tiniko Roberto sy ministry ny Nandristoena izay. Anankitelo mitetika asa lehibe raha ny arena kibony tany.
Port-Dauphin, Thomas Nasuramanga, et Tizo. Tena mana na tumbo. Kanya na kata isa. Amo na ditanya fatona, bintana no tanaro. Ako itanaro, upay nulisanan, naro makina serif. Serif ang diarfena. Fati ulam tabata yun mawanis. Kasi ula tena anegi. Matuk fawe, sama fak, dedikasyon. Alo ite. Tinin na ho, meron ka nakikinig. Tinin na ho, depute mo president. Kamanina magina nyul zeisi na karli ketkias na perunas. Refat na ho, li zalaw tamne. Kasamo pinahit. Kasi no katapong na ho eh. Yuvitsa isang tapatab yung stukun Roma meno nena materia nelle risorse. Adit na ho, sikariet, nung tenere fa mette da bene. E faccio mettere, tenere da sa mette. Sikariet fa presa catena de firti fa presa catena na las. Zots mette, a boire zots mette. Nenuna. Arita so fa misbuka ta. Biasani ko na pasita. Ai risol ang presidente, kasi yung dedikasyon, yung arahan manukan. Ay naruyan yung tifaktik at ni Adusa, Andruya, at si Montepan. Tinamanan ang tirira manukan na kitini siya. Iyaskan ko pa. So, didispon natin natin. Gouvernemental natin. Anaw. Arte na ita pa misperanyetan gouvernemental. Kamtias ko fakta na kilo. Ami gouvernemental fafary ny vahoaka ny Toliara maro anisa amin'ny fivohany tetikasa bevata manaho io amin'ny tanàna eto eto satria ty antony zahay mahare avao mbaombao misy Dubai misy tanà hafa iaby mandroso Afrique du Sud mana ty harenany kibontaniny, Rusianina matanjaka io mana ty gazy, Dubai zao mana ty petrôly, isan-karazany. Io extraction minière iaby nampandroso firenena iabiaby reo. Ka manino Toliara sandra fafaralahy isan'andro toy, tsy mihina zahay Toliara to laha tsy indraiky isan'andro avao. Mbola misy projet bevata manahaka an'io koa, katavingotsy, katavangotsy. Anjiakany ty atolo. Azafady, zahay tsy maintsy handroso, tsy tafavoaky zay. Ho faralahy isan'andro avao matsika. Ohabolana 23-18 manao zao hoe raha mbola misy ho azan'ny farany, de tsy ho foana ny fanantenako. Tsy maintsy handroso Toliara toy. Toliaranao, Toliaratsika. Atao voampahindrena kila raha atao iabiaby. Malaza hoe mafampana Toliara ao. Aia mafampana etoa zao. Tsy hitako zao. Mandeha menasy nareo Toliara ao pa. Pandeha panao mpitondra fanjakana io. Matoa koa mitondra fanjakana koa. Matoa miravaka raha toy koa samby nosorandreniny menake. Avy bakao koa he. Faty zao raha iaby. Tsy misy kororoa zao tetoa. Fa kosa mba ilanay ny fifankatiavatsika eto Toliara, ny fifanajatsika, ny fametrahatsika ambony zay atao hoe filongoa. Tsy fifampijanjina zay hampandroso itanantsika ny toy, hampisy ny atao hoe hoavy mamirapiratsy ny taranaky tsika fara reo. Fa tsy ny hoe alefa manday eroe zaho hianatsy amin'ny université manday eny, lafa mana lisansy manety maîtrise, mitary-posa amin'ny lala ty laha bakeo. Et alors ino ty dika hinaniky zay. Ka lafa misy fampandrosoa Toliara toa, zahay vonina, monsieur le ministre, amin'ny fampandrosoa. Zahay vonina hiatriky an'izany tena atao hoe développement izany. Ka ampitao amin'ny filoham-pirenena fa itsika tsy mba naman'izay mihemitra tompoko lasy tompoko vavy. Mesdames et messieurs, représentants de la communauté internationale, défenseurs des droits humains, je me présente devant vous aujourd'hui non pas seulement en tant que fils d'un homme injustement
arrêtés, mais une porte-voix d'une population à genoux et d'une nation qui crie en silence. Le 26 mars 2025, mon père, le colonel Fanampere, a été arrêté de manière arbitraire. Il ne participait pas à une manifestation ou à un quelconque trouble à l'ordre public, il rentrait paisiblement chez lui. Son tort, avoir osé dénoncer de manière courageuse et avec dignité l'installation forcée d'une société minière, Base Touliar, dans la province de Tuléar. Figure respectée, homme de paix et de droiture, il représente depuis des années une voix qui dérange, une conscience éveillée dans un pays où le silence est imposé par la peur. Depuis son arrestation, nous sommes sans nouvelles. Il est détenu dans un endroit tenu secret, sans avoir accès à ses médicaments, alors même qu'il souffre de plusieurs pathologies graves. Problèmes cardiaques, diabète et autres affections liées à son âge avancé, il a 70 ans. Chaque minute sans soin est une minute de trop. Une mise en danger volontaire, presque préméditée. Il est essentiel de rappeler qu'en droit international humanitaire, même les criminels de guerre ont droit aux soins et à un suivi médical régulier. Le colonel Fanampere n'est pas un criminel. Ce droit est fondamental et inaliénable. Alors comment justifier qu'un homme âgé, sans violence, sans condamnation, soit privé du strict minimum dont il a droit? Comment tolérer que la vie d'un citoyen soit laissée au bon vouloir d'un régime sans transparence ni humanité? Ce que vit mon père aujourd'hui, des centaines d'autres citoyens malagasy l'ont vécu avant lui. Partout dans le pays, les arrestations arbitraires se multiplient, les conditions de détention inhumaines et la barbarie devient la norme. La justice a perdu sa voix et l'état de droit est devenu un souvenir lointain. La population de Tuléar est en état de choc. Mais cette indignation n'est pas locale, elle est nationale. Parce que ce que l'on fait subir au colonel Fanampere est une agression contre tout un peuple, contre la liberté d'expression et contre la dignité humaine. Base Touliar n'est pas simplement un projet économique, c'est une catastrophe annoncée aux conséquences écologiques, environnementales et sociales désastreuses. Une exploitation à très long terme qui, comme tant d'autres avant elle, enrichira quelques-uns au prix de la misère des milliers. Et c'est ce que dénonce le colonel Fanampere. C'est pourquoi je m'adresse à vous, représentants du monde libre et défenseurs des valeurs universelles. Agissez, faites pression, prenez position. La vie de mon père est en danger et sa liberté lui a été injustement retirée. Avec lui, ce sont des milliers de voix qui sont réduites en silence. Ce n'est pas seulement un appel à l'aide, c'est un appel à votre conscience, à votre responsabilité. Parce que le monde vous regarde et parce que la population malagasy compte sur vous. Parce que vous avez les moyens d'agir, de dénoncer et de faire cesser ces violations des droits fondamentaux. Nous comptons sur vous, ils comptent sur vous. S'il vous plaît, ne soyez pas spectateurs de leur souffrance. Merci.